Hello everyone, hi everybody. Today we gotta talk about zava-misy sy ny vaovao mandalo eto amin'ny tanintsika. Famelohany izany zava-dehitra izany dia azadiny foana ny miabony ny sainantsika izay toy ny mahazatra ary tsy miala amin'izany ihany koa ny fanaovana commentaire raha ohatra ka misy osikevitra izay tianao aroso sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany ary noho ny farany dia hanisy like ny video ihany koa. Zay ho ary no ela mialohany hanombohantsika ny zava-dehetra ndeha ary hidirantsika ny fanaovana abonnement izany ary toy izao ny fanaovana azy. Ndeha ary isika ilazany zava-misy eto amintsika ny voalohany hidirantsika amin'izany dia amin'iny faritra atsimotsimoan'i Madagasikara iny, tsy aiza moa izany fa any Toliara voalohany. Raha ny voamarina ny omaly dia resaka fanadinana CP moa ity resantsika ity, mpiadina 2,703 no hiatrika ny CP androany ho any Toliara voalohany ary 9 taona ny zandrany indrindra hiatrika izany raha toa ka 4 taona ny zokony indrindra. Mirary soa azy ireo ho vita soamantsara izany fanadinana izany ary Andriamanitra manankarem-pahasoavanany no hitantana ny ankizy tsirairay avy ka samy hatratra izay kasainy indrindra hahazo fahombiazana amin'izany fanadinana izany. Ny idirantsika manaraka moa dia mikasika an'ity fanontaniana izay napetraky ny Paoly ity. I Paoly izay lazaintsika eto moa dia tsy ilay Paoly izay fiandrasan'olona nefa tsy tonga fa ity Paoly ity dia tsy miandry ela raha vao misy zavatra izay tiany atao ary raha vao mampiandry izy dia tsy mampiandry ela. Noho izany dia miavaka amin'ny Paoly izay mahazatra ity Paoly izay nametra-panontaniana ity ndeha hijerevantsika ny fanontaniana izay napetrany. Hoy Paoly hoe: aniza indray ireto sokatra vaovao mbola mifono sasenariana teny Sabinama ireto hoe mba matahora an'Andriamanitra hoy hafatra izay nomeny Paoly. Zavatra tsara ho fantatra moa izay ary iny fanontaniana izay napetrany iny dia ampahafantarina ianareo ndeha isika hiresaka ny manaraka indray izay tsara ho fantatra ary izay tena anisany tena malaza ihany koa. Ity anankiray ity moa dia matetika izay tena miteraka resabe foana raha vantany vao miresaka mikasika an'ity ny olona ao anatin'ny tambanjotra eny na eny anelankelan-trano eny aza dia raha vantany vao miresaka an'ity zavatra ity dia tena tsy maintsy miteraka resabe sady hevitra foana. Resaka teleferika moa ity toy izao moa ny vaovao izay miseho hiditra amin'ny andrana fampidirana olona anatin'ny kabinina amin'izay ny fitanterana Antarby manomboka rahampitso 20 jona araka ny vinavina. Tsy ahivina fa rano tamin'ny bidon jaune milanja 700 kg mahasolo olona 10 no napetraka isaky ny kabinina nandritra ny andrana fampandehanana ireo kabinina 720. Izany moa dia anosoa rano izay natao mba hanamboarana ny tanjaka na hoe réglage tension ary hanalefaka ny kabla araka ny lanjany zotra vita. Dia miandry isika ary ho hitantsika eo moa no toy izay satria ity teleferika ity dia mety hatonga isika tsy hamakivaky embouteillage ihany koa. Noho izany dia tsy adino foana ny misaotra ny fitondram-panjakana sy ny ireo rehetra tompony andraikitra amin'ity zavatra ity. Ndeha isika hiditra amin'ny manaraka izay vaovao tokony ho lazaina eto amintsika ihany koa. Ny manaraka amin'izany moa dia ity izay ho lazaintsika ity tsy inona izany fa ny hoe resa jolahy. Raha vantany vao miresaka ny vaovao misy eto a Madagasikara isika dia matety pitranga foana ny resaka fanafian-jolahy sy ny jolahy izay mangalatra na mamaky trano sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Ity moa dia nitrangana fanafian-jolahy Metambasy tao amin'ny komina Ivato Centre distrik'ny Ambositra fokontany Ambala lehibe. Ity tranga ity moa dia ny harivan'ny alahady 19 jona tokony ho tamin'ny 7 ora sy sasany no nitrangany fanafihana. Ankizilahy 13 taona tokony hiatrika fanadinana CP no maty lavo ny balan' ireo jolahy. Ny omby 8 no lasan' ireo tsy matahtody tamin'izany fanafihana izany. Tonga tany antoerana ireo manampahefana tao Amoromania no tarihany Andriamatoa gouvernoura sy ny préfet nampahery ny manamanjo. Izahay koa dia mampahery ianareo izay niaran' izany fanafihana izany, indrindra ny lozany ilay ankizilahy nody any amin'ny ray dia mahereza fa izay le fiainana fa hoeza moa fa isika kosa dia tsy afaka hilaza hoe izay mahasoa ataon'Andriamanitra satria raha ny fijerintsika olombelona dia tsy mahasoa velively ny zavatra toy izany.
Apetraka antsika hatreto koa ny mikasika an'izay ndeha isika hiditra amin'ny manaraka izay tsara ho fantatra ihany koa ary izay tokony ho lazaina ny eto amintsika. Zontsika rehetrarehetra moa ny mahafantatra ny vaovao araka izay efa aveliko ombenimbeny, noho izany dia mahafaly anay koa ny mizara izany aminareo rehetra. Ny manaraka izay idirantsika moa dia ity tranga anankiray ity. Raha vantany vao nalaza moa ny resaka Miami any amin'iny faritra Toamasina iny dia niteraka resabe ary maro araka izany ihany koa ny olona nimenimenina tamin'ny fanaovana iny Miami iny, satria ny lalana mankany Atamatavy dia ratsy be feno lavadavaka nefa ny Miami no laharam-pahamehana hoy ireo izay maneho hevitra. Ny kelikely iny anefa dia gaga sy talanjona ity namana anankiray izay tena anisan'ny mpitsikera mafy any filoham-pirenenan'ny Malagasy ity, ary tsy mba nisy fotoana anankiray izy manankasitraka ny zavatra izay nataony filoha. Toy izao moa ny fahagagana izay navoakany sy ny soratra izay feno fahatalanjonana izay nosoratany. Hoy izy hoe: kay hono hisaritana mpizahatany nanamboarany Rajoelina io Miami io, hazahoana 40 miliara ariary. Hijery goudron de kilometra fotsiny vita zany no halehany any, hoy fanontaniana izay napetrany. Dia gastro pizza sy extra pizza malaky azo kosa ilay 40 miliara aminy rehefa mihinana tekateka eo amoron-drano eo ny vazaha ka. Misaina be ilay Rajoelina, baka plisy firmo izy izay, hoy izy hatrany. Hitantsika amin'ity soratra ity moa izany zava-drehetra izany, fa tsy hoe ny fonomporonina akory. Mahazo vava an'izay filoham-pirenenan'i Madagasikara izay isika dia mbola tsy maty falavoan-kibo ihany foana i Rakotomalala mikasika ny fampitandremana izay nataony filoham-pirenena. Hoy i Rakotomalala hoe: gislahy homan-ketsa hoy ny Ntaolo, ialahy no mpanodina ny safidim-bahoaka, dia ialahy indray no mampitandrina, hoy Rakotomalala. C'est le monde à l'envers, hoy izy hatrany raha nanao ny fanambarana izay nataony. Hitantsika amin'ity soratra ity. Tsetratsetsa tsy ahitra izay ary tsy maintsy ho lazaina satria izay ny zava-misy koa dia ampahafantarina isika rehetra foana. Ino moa ny amin'izay ny manaraka izay ho lazaintsika ihany koa dia mikasika ny lozam-pifamoivoizana izay mitranga eto amin'ny tanintsika, tsy aiza moa izany fa Madagasikara malalantsika. Ny voalohany amin'izany dia any amin'iny faritra Toamasina iny na hoe Tamatavy, zazalahy 7 taona sy ny reniny no niara-naty rehefa voafako ny taksiborosy ny tikitika nitondra azy mianaka tany Toamasina renivohitra omaly maraina. Nivoaka tampoka tao amin'ny farmasia Vonjy ilay taksiborosy ka nifoaka azy ireo. Samy nentina namonjy hopitaly avokoa ireo naratra, saingy tsy tana ny ainy izy mianaka. Maratra mafy ary mbola manaraka fitsaboana ny mpamily n'ilay tikitiky. Nisy zaza roa koa niaraka tamin'izy ireo fa tsy misy atahorana izy. Voalaza fa mbola tsy zadrara ilay namily ny taksiborosy tamin'ny fotoana io ka izao nitera-doza izao. Mbola izay lozam-pifamoivoizana izay ihany fa ity anankiray ity dia any Amborovia Mahajanga. Bisy iray tapaka hisatra no nifandona tamin'ny bajajy teny amin'ny lalana Mihazo any Amborovia ny maraina teo. Vokany dia naratra mafy ny mpamily bajajy sy ny mpandeha roa tao anatiny ary efa nentina eny amin'ny hopitaly. Samy simba na ilay bisy na ilay bajajy, izany koa ny zava-misy koa dia ampahafantarina isika rehetra foana. Apetraka atsika ny mikasika an'izay lozam-pifamoivoizana izay, fa ho any ny mpamily dia tsara ihany ny mitandrina, marina fa tsy misy mahasakana izany loza izany fa kanefa kosa ilana fitandremana foana ny zava-drehetra. Ny amaramparana antsika ity video ity moa dia ireto hitantsika amin'ny sary ireto any Amatsiatrambony. Toy izao ny mponina any Matsiatrambony rehefa amin'ny vanim-potoana ririnina tahaka izao, ary toy izao ny fitafin'izy ireo. Mahafinaritra ireto fomba fitafy ireto satria anisany azo lazaina fa hoe ny maha malagasy ny malagasy ihany koa ireto, indrindra fa any amin'iny faritra Matsiatrambony iny. Toy izao ny fitafy malagasy ary mbola misy mitazona izany mandraka ankehitriny satria ny malagasy dia tsy hiova fa malagasy foana, na oviana. Zay koa ny mikasika any ireo rehetra izay nolazaina ireo ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka ianareo rehetra izay nihaino ny video hatramin'ny farany, ary iangaviana foana ianareo mba hihaino hazoto ny video izay alatsakay misesisesy ato manaraka, satria izay no hafaka hifanampiantsika izahay mizara, ianareo miheno, ary indrindra ny tena tianay ianareo manisy like ny video sy ny mametraka ny komantera sy ny zavatra hafa ohatrohatran'izany. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hametra beloma izahay, ody izahay
Saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby hoy tsao tsao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko, veloma mandram-pioana fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray.